ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mirahabantsika rehetra indray riavana nahatrahatra ity alahadin'ny sapandrofi amin'ity taona 2024 ity, ka iarahantsika mideran'Andriamanitra ary ampahatsiahivan'ny tompo antsika hoe vavolombelo ny fitsanganan'ny tompo ny mino. Iaonantsika amin'ny tompo amin'ity alahady ity dia ny liturgia efijekema amin'ny endriny voalohany. Ndeharisika iara-iombona feo sy fo amam-panahy ka ideran'Andriamanitra ray amin'ny alalan'ny salamo 570 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy ary ny andininy fahasivy. Aorian'izay no anaovantsika ny hira FFPM fa 120, hira fa 120 amin'ny FFPM ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Iombona feo ary sika ka iara ideran'Andriamanitra ray hoe: Jehovah ny mpanjaka, aoka angovotra ny firenena, mipetraka amin'ny kirobiny izy ary aoka irooro ny tany. Lehibe any ziona Jehovah ary avo ambonin'ny firenena rehetra izy. Aoka iderany anaranao lehibe sy mahatahotra ireo, fa masina Jehovah. Ny herin'ny mpanjaka de tirariny, ampitoerinao ny fahitsiana. Fitsarana sy fahamarinana no ataonao eo amin'ny Jakoba. Manandratan Jehovah Andriamantsika ianareo, ka miankofa eo amin'ny fitoeran-tongony, fa masina izy. Asandrato Jehovah Andriamantsika ary miankofa eo an-tendrombohiny masina, fa masina Jehovah Andriamantsika. Amen. Ivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra tsy to, isaoranay ny anaranao, isaoranay ianao, fa akaiky tokoa ny anaranao. Mitory ny fahagaganao taony eo ny olona, ny famindrampo sy fitsarana no ankalazainay. Ianao tompo no derainay. Ho anao aneny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy eo amin'ny Kristy Jesosy, hatramin'ny taranaka farany indrindra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen. Amty an'io ty dia hoy ny sitrapon'Andriamanitra ray amintsika arak'izay ambarany soratra masina, de iara-iombona hanarak'izany sitrapon'Andriamanitra zany sika. Voasoratra hoe: mifalindrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avoanao,
marina izy sady manam-pamonjena, malay mifanahy sady mitaingina boriky dia zana boriky tanora. Indro ny mpanompoka izay tantanako dia le voafidiky sady sitraky ny foko, napetrako tao amin'ny fanahiko, amofoka fitsipika ho an'ny gentlisy izy, tsy antsoantso izy na naratra ny feony na anao izay andrenesina ny feony eny an-dalana, tsy ho tapahiny ny volotara torotoro ary tsy ho vonoiny ny lanjiro manentona. Amoaka izay tena rariny tokoa, amoaka izay tena rariny tokoa izy, tsy ho reraka na ho kivy izy, mandra-panorony ny rariny amin'ny tany, ary ny tany iandry ny lalàny. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araky ny lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Hira fa 270 ny andininy fahatelo, 270 ny andininy fahatelo. Ho antsika rehetra riavana, ho antsika rehetra zay nandre zany programan'Andriamanitra zany, ho antsika itenenany hoe mifalefa indro ny mpanjakanao avoanao, ary indro tsy iantsoantso, tsy ho tapahiny volotara torotoro no vonjiny lanjiro manentona. Ho anao indrindra miantso ny tompo satria tonga eo mifonao izy, tonga eo anatrinao izy, ary maniry indrindra hiona aminao na dia ao aza ny tsy fahatanterahana. Ndeha isika iombona amin'izao vavaka fifonana ankatantsika ny famondrampon'Andriamanitra izao. Mamindrafo aminay Andriamanitro, araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao, vonoy ny fahadisoanay. Sasao madio zahay mba ho afakeloka, ary diovy zahay mba ho afa-pahotana, fa tsaronay ny fahadisoanay. Eo anatrehanay mandrakariva ny fahotanay, taminao dia taminao ihany no nanotanay, ary zay ratsy eo imasonao no efa nataonay. Mba ho mariny ianao raha miteny, ary tsy hanantsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka no niterahana anay, ary tamin'ny fahotana ny torontoronanay na reninay. Indro fahamarinana ao am-pony sitrakao, ary fahindreno amin'ny miafina no mpahafantarinao anay. Diovy zahay ho afa-pahotana diadio, sasao zahay ho fotsy mangatsakatsaka. Ampandrenesy fifaliana sy faharavoravoany zahay, ifalian'ny taolana zay voavakivakinao. Afeno ny tavanao ny fahotanay, ary vonoy ny eloko ay rehetra. Tolory fo madio zahay Andriamanitro, ary avao ziorina marina ny fanahinay aty anatinay. Aza manary anay aly eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina aminay. Ampidio aminay ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toany fanahy mazoto zahay, fa tsy fanatitra ny sitrakao. Raha izany dia nomena ihany ny fanatitra ho anao Andriamanitro,
dia fanahy torotoro fa ny fanahy torotoro sy mangoragoraka tsy mba ataonao tsinotsinona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, amen. Hira faharoa amby dimampolo sy efajato ny andininy voalohany sy faharoa, roa amby dimampolo sy efajato ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ho antsika izay nanolo tena teo anatrehan'Andriamanitra ka nangataka ny odioviny sy ho avaozy niaro ho aisorona fahotana ry havana malala, dia indro raisy fahatolotra antsika zao teny soa amelany ny Tompo ny ilontsika izao ho anao zay nahatsiaro nanolo tena tokoa ary maniry fihavanana indray amin'Andriamanitra, dia hoy ny Tompo aminao ankehitriny, hoy ny Tompo aminao: satria ninoanatra ianao ka nanitry tena teo anatrehako, izaho kosa efa niaino. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao, izaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotanao. Amen. Voavela ny eloko noho ny anaran'ny masina miderahan'ny Tompontsika. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Hira fanampiny faharoapolo, hira fanampiny faharoapolo.
ho antsika izay efa nandray zany famelan-keloka zany ka afaka nidera sy nakasitraka ny tompo no andeha iaraka iombona amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo zao amin'ny alalan'ny fanekam-pinoana apôstôlika hoe mino n'Andriamanitra raitsi-toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino ny Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika zay nitorontoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Marie Virginy nijaly raha nanapaka Ponty Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainany tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsi-toa avy any miavia ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana zao tontolo zao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Amin'ny tian'io aty ary dia iroso avy hatrany amin'ny fanatanterahana ny rakitra isika ao anatin'ny hira 5:700 no anatanterahantsika izany hira 5:700 ary dia atolotsika araka ny hira fanolorana ny rakitra 5:700 voalohany izany. Iroso amin'ny 10 minitra ho an'ny sekoly aladitsika zao ka dia indro ny mpanompon'Andriamanitra tompon'anjara anatanteraka izany. Bonjour les enfants, bonjour les grands. Ce dimanche est le premier dimanche du mois d'avril et le thème de la FGKM peut se traduire par les chrétiens sont des témoins de la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche des rameaux. La semaine prochaine sera la dernière semaine de Jésus sur terre, la semaine sainte. Dimanche prochain, nous célébrerons Pâques, la résurrection de Jésus. Notre histoire d'aujourd'hui raconte le début de la dernière semaine de Jésus sur la terre, le dimanche des rameaux. L'histoire s'intitule « L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ». Elle se trouve dans Marc, chapitre 11, versets 1 à 11, que je vais vous raconter au nom de Jésus. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés,
vous trouverez un anon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'anon attaché dehors près d'une porte dans la rue et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit et on les laissa faire. Ils amenèrent l'anon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple après avoir tout regardé autour de lui. Comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Nous avons vu que dans cette histoire, Jésus, il donne une mission à ses disciples et il leur dit exactement où aller, quoi faire et quoi dire. Ensuite, nous avons vu que les choses se passèrent exactement comme Jésus les avait annoncées. Parce que Jésus sait tout et nous devons lui faire confiance. Nous devons lui obéir si nous aussi nous voulons voir sa gloire dans nos vies. Cette histoire, ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie que les disciples de Jésus ont vécue, ont vue et qui nous ont racontée et que nous aussi, nous devons raconter à ceux qui nous entourent. Nous devons témoigner de ce que nous aussi nous avons entendu. Nous devons témoigner de cette vérité. Alors, en ce dimanche des rameaux, sortons nos rameaux, témoignons de notre préparation pour Pâques à ceux qui nous entourent. Jésus se prépare à donner sa vie pour nous sauver. Préparons-nous cette semaine à recevoir le salut, la délivrance, la libération pour nos péchés. Crions de joie, Hosanna, Jésus, notre Sauveur. Prions. Merci Seigneur pour ces 5 minutes. Merci car tu continues de parler à tes enfants, même en ces temps de confinement où nous ne pouvons pas aller dans ta maison, Seigneur. Merci car nous pouvons encore célébrer aujourd'hui, ce dimanche des rameaux, ton entrée triomphale en tant que Messie, le roi, devant ton peuple. Merci pour le sang que tu as versé pour nous. Merci de nous offrir la vie. Et aide-nous cette semaine à nous préparer à recevoir ton salut. En ton nom, Jésus, nous avons fait cette prière. Amen. Mialohan'ny amakiantsika ny soratra masina sy ny vavaka mialohan'izany, zay ho tanterahantsika any amin'isa tokantrano avy ihany ho fandraisana antsara eo anatrehan'Andriamanitra, ny andininy fahaefatra ihany amin'ny hira fahafito amby fitopolo amby zato. Ny hira fahafito amby fitopolo amby zato, ny andininy fahaefatra ihany. Rehefa nahay mpanazava ny Baiboly taminao.
jesosy riryany no ivavahana ira fa 7:1 7:1 dia hiaino ny afatr'Andriamanitra isika. Ho aminareo rehetra neny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay hotoriana amintsika amin'ity anio ty dia araka izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Marka 4:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:20. Marka 4:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:20 zay vakiko amintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hoe ary rehefa nanakaiky an'i Jerosalema ho Betfaga sy Betania dia ho aiky ny tendrombohitra Olive ireo dia naniraka ao rahalahy tamin'ny mpiainan'i Jesosy ka niteny tamin'izy ireo hoe makanesa aminareo vohitra tandrifinareo iroa ary raha vao miditra ao ianareo avy hatrany dia ahita zana-boriky iray mifatotra zay mbola tsy nitangenan'olona vao izy ka ento ty. Ary raha misy olona miteny aminareo hoe nahoana ianareo no manao izao dia lazao hoe misy ilan'ny tompo azy dia avelany hoentiny ity miaraka amin'izay izy io. Dia nandeha izy ireo ka nahita zana-boriky mifatotra teo alatrano anila ny varavarana teo an-dalana dia nivahany. Ary ny olona sasany teo dia niteny tamin'izy ireo hoe nahoana ny vahanareo ny zana-boriky dia nilaza tamin'ny arak'izay nilazain'i Jesosy tamin'izy ireo ka navelan'ny olona handeha. Dia noentiny teo amin'i Jesosy ilay zana-boriky ka nataonareo teo amboniny ny lambany dia nitaingina azy Jesosy ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana. Ny an'ny sasany kosa dia ratsakazo izay nitapahany tany an-tsaha ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aorinany dia samy miantso hoe hosana isaorina ane izay avy amin'ny anaran'ny Tompo, hotahina ny eny fanjakana izay avy ity dia ny an'i Davida raintsika, hosana any amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy niditra tao Jerosalema ka nakao amin'ny tempoly ary rehefa nijery ny zavatra rehetra manodidina izy sady efa hariva ny andro tamin'izay dia niala izy mba amin'ny 12 lahy ka nakany Betania. Amen. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 7 dia voalaza fa nasain'ny rahalahiny mba hiakatra ho an'i Jerosalema ihany koa Jesosy Kristy hiaraka ankalaza amin'ny olona rehetra ny fetin'ny tabernankely fa tsy nanaiky izy. Hoy ny rahalahiny hoe mandehana mankany Jodia mba ho hitan'ny olona ihany koa izay ataonao fa tsy misy olona manao zavatra amin'ny takona nefa ny tenany maniry ho hita miariary. Zany moa ny fandraisan'ireo rahalahiny azy zay marina fa na direo rahalahiny araka ny nofo reo aza dia tsy nino azy. Fa hoy Jesosy tamin'izay, tsia ny fotoananareo no efa vonona fa ny fotoanako
mola tsy tonga ary zay ry havana no zavatra hita eto ny andriamanitsika jesosy kristy tompo jesosy kristy tompo de tsy manao zavatra tsy araka ny fotoana mahamety an'izany ary zany no anisany nahatonga ny jakoba zay nampianatra atsika ary am' jakoba toko fahifatra ny andininy fady ambin'ny folo manao hoe ianareo izy rehefa manan-kahaliana manan-katao dia ataovy hoe raha sitrapon'ny tompo ka velony zahay dia ataonay zao na izany satria ny tompo a de manana ny fotoanany ny tompo a de manana ny fotoanany fa eto am'ty perikopy ty ry havana eto am'ty marika toko faharaiky ambin'ny folo ty dia jesosy kristy mihitsy izy mihitsy no nanapa-kevitra hiakatra ho ao jerosalema iseho amin'ny mahampanjaka azy ary raha lazaina amin'ny teny foy de zao tonga ny fotoanan'andriamanitra tonga ny fotoanan'andriamanitra de ny fotoana jesosy kristy dia ilay anavotany sy amirenany ny olona rehetra indrindraindrindra amirenany zay mino ho ao amin'ny mahazanak'andriamanitra azy ho ao amin'ny mahampirailova azy am' kristy satria anaiky ho tariny zanak'andriamanitra anaiky ho tariny fanahin'andriamanitra ary io le tariny fanahin'andriamanitra io de tsy hafa fa tariny tenin'andriamanitra fa ny tenin'andriamanitra sy ny fanahin'andriamanitra dia miaraka sy tsy misaradalana mandrakariva ka izay ny nahatonga ny paoly ny teny hoe fa izay tariny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra ary raha zanak'andriamanitra de mpandovan'andriamanitra sady pirailova am' kristy hamerina ny olona ao am'izay ary zany herin'ny mpanjaka fa efan'ny mpanjaka no any mahatanteraka izany satria ny mpanjaka n'lay fahamaizinana na ny devoly mihitsy a no efa nanao sambobelona nanao sambobelona ny zanak'olombelona ny zanak'andriamanitra ireo rehetra mitafy ny endrik'andriamanitra ho babony eto ary dia tsy ny olona tsony no naniry na nitady an' jesosy kristy atao mpanjaka fa izy mihitsy ny tonga de manambara ny tenany fa tonga izy ary tonga ny fotoana isehony amin'ny mahampanjaka azy asehon'ny soratra masina eto ary voalohany indrindra fa ao anatin'ny fanoloran-tena no miseho sy tanteraka ny sitrapon'andriamanitra ao anatin'ny fanoloran-tena no miseho sy tanteraka ny sitrapon'andriamanitra fantary jesosy ny sitrapon'andriamanitra ny fikasan'ny rainy de izao ny amonjy ny olony ka nisehony nataony ary dia nasainy nandenaky iry am'le vohitra tandrifiariny mpianatra anankiroa ary dia nasainy nama ny zanaborikin'olona mifatotra eo atokotany ndranonakany ny mpianatra tsy any jesosy io borika io a ary tsy mba hoe an'ny apôstôly akory anyny ray am'ireo apôstôly fa an'olona tsotra hafery tsy azy io efa fantany fa isy any tany ka isakana hoe inony zao ataonareo aizy iny fa tsy maninonao iny tompo lazao azy ny antony fa rehefa lazainy a de ho avelany inareo izany fa efan'ny mpanjaka rehefa maka ny azy zay ny zavatra hitao anatin'izany maka ny azy izy ny mpanjaka no maka zay ilainy fa dia mpanjaka tokoa fa mpanjaka tsy manana zay fitaovana araka ny fomba ny zao tontolo zao mpanjaka tsy mba soavalo ny tangenany na manana voiture présidentielle tahaky ny ankehitriny raha azo lazay zany fa boriky ny fitondran'ny olona tsotra tena farana zay tsy azo eritreretina amin'ny mahampanjaka azy hafahafa tsy araka ny lojika atsika olombelona fomba fiasany zandry hafa zany fomba fiasany io andriamantsika io ny zava-dehibe eto a de ty tsy maintsy ho fantary jerosalema tsy maintsy ho fantary jerosalema fa tena mpanjaka tokoa jesosy kristy ary miditra nyreny vohitra izy manomboka eo am'ireny vohim-panjakana no mahalala fa mpanjaka jesosy kristy to tanteraky eto sahady lay teny natolo ny mpianatra andeha ho vavolombelony rehefa ilozany hiakatra any an-tanitra hoe ho vavolombeloko ianareo manomboka eto jerosalema erany jody atrany samari sy ny farany tany tanteraka efa miatra sady manomboka eo zany
eo am'izay tsy ampoizin'ny olona indrindra de afaka manatanteraky ny fikasany Andriamanitra. Ary zay ny Andriamanitsika ry havana. Tsy voatery isy miaramila manao porojenitra, tsy voatery isy miaramila manao jeriatrika, tsy voatery isy tafika ilay manontolo vo iseho sy ampiseho ny fahefany fa hoe zany tokoa ny mpanjaka. Fa izy mihitsy no manolo tena ahatanteraka ny fikasam-pamonjen'Andriamanitra. Zany hoe na hoeken'ny olona zany na tsy hoeken'ny olona, na mioman'ny olona na tsy mioman'ny olona, rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra de zay. Rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka zany. Ary zay ny mahatonga ny tompo teny hoe miambena mandrakarivana fa tsy fantatrareo ny andro, tsy fantatrareo ny fotoana, fa miambina mandrakariva. Ary dia zany ny toko sy antoka. Zany ry havana ny toko sy antoka am'ty fahatongavan'i Jesosy Kristy ao Jerosalema ity. Tsy mahafona na mahasakana ny droit sy ny pouvoir mahampanjaka sy mpamonjy azy ny toe-javatra samihafa. Tsy mahafona izany. Tonga izy anome fanantenanao antsika ary de milaza am'izao fombany zao fa ny heriny dia tanterahiny na dia ao am'izay iverin'ny olona fahalemena sy tsy fisiny moyen samihafa araka ny fihevitry ny olombelona azy. Mahay mampiasa ny fahefany Andriamanitra azy izy ry havana. Na de ao anatin'ny atsointsika hoe impossible, incroyable aza. Ary eto de tsy le impossible tsy takatry ny saina ny iarana azy, tsy le incroyable tsy takatry ny saina ny ahalehibe na ny velarany toe-javatra misakana, fa le impossible le hoe ary ambany arive de ahatanteraka an'izany. Le incroyable hoe tsy reny mihitsy no ampoiziko ahatanteraka an'izany. Zay no impossible sy incroyable miseho eto. Fa na ny impossible sy incroyable miabo, na ny impossible sy ny incroyable miiba, de tsy zany masakana an'io Andriamanitra tsika io. Ao am'izay heverin'ny olona fa lalana tsy azo ny mpanjaka ale aza dia hitan'Andriamanitra zany, hain'Andriamanitra zany. Tsaroany eto ry havana, lay zavaniseho tamin'ny Abrahama mitondra ny Isaka nasain'ny tompo atao fanatitra ny tendrombohitry Moria. Eny an-dalana eny de manontany azy Isaka zanany, de manontany hoe rikako eo nyreto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa ho zay mba ondry atao fanatitra am'fantaniana tsotra. Dia mba azontsika eritreritra moa zany ry havana ny fonony ray mamolivoly am'izany hoe raha mba fantatrao mantsy ry Isaka fa ianao ane io tsy maninona. Zao ny valiteny am'mpononan'i Abrahama: Andriamanitra anaka, Andriamanitra ahita zay ondry atao fanatitra. Dia fatatsika nytoyiny teo ampanantanterahana an'ilay fanatitra. Fa rehefa avy namatotra ny Isaka izy, Isaka koa nankato, nanaiky zay ataony ray, ary de nanainga ny antsy mba ahazoana andatsadra any Isaka ny antso avy hatrany Andriamanitra. Mbola misy ndraiky io le maherin'Andriamanitra hoe na de eo ambanin'ny fahefan'ny fahafatesana aza de miasa Andriamanitra. De ny antso hoe ry Abrahama, fantatro fa mankato ianao noho izany de aza mikasika ny ain'ny zaza satria fantatro zao fa tena mankato tokoa ianao. Fatatsika mitoy ny tantara ry havana fa io nisy ny ondry lahibe zay teo an'ila teo voasarangotry ny hazo ka de iny no niraisina tanteraka ny fanatitra. Manana ry havana ny fanahy ny fankatoavana sy ny fanolorantena. Na de am'izay fomba heverinao tsotra indrindra zaka tian'Andriamanitra ny hitondranao am'izany lalany zany, de manana ny fankatoavana, lay esprit d'obéissance, lay esprit de respect am'izay hitondran'Andriamanitra anao. Tsy voatery ane ho tena hoe mamaky an'io baiboly io à la lettre ianao antsoratra masiny, fa misy fomba sy lalana hitondrany anao mba aizanao miaina adidinao ny mankato, tahaka ny hoe raha te ho sitrana, raha te handresy de tsy maintsy manaiky ny fifehezana hatanteraka ny confinement, tsy maintsy manaiky ny fepetrany ny fanafody, fankatoavana tsotra tahaka ny fankatoavany zazakely hoe ity no atao de arao. Ary zay no ampianarin'Andriamanitra atsika am'izao vanim-potoana isehon'ny mpanjaka nefa ao anatin'ny tsy ahafahantsika manoatra izao, fa dia ny manaiky
ny mankato ary manolo tena tokoa hoe ity aho tompo ny anao ny sitraponao ny sitrako. Hitatsika ny fomba fiasan'ny heriny ao anatin'izany. Ny zava-dehibe faharoa izay mifamatotra amin'ilay voalohany voalazako zay ry havana amin'ny fanolorantena sy ny fankatoavana io dia ity ny fanedrentena. Fa tsy vitan'izay hoe nankato sy nanaiky ny zavatra nikendrendray ny atao fotsiny Jesosy Kristy, fa tena nanetry tena tokoa zany hoe nidina ny lentany, nidina ambany. Teny sy toetra mahazatra ao amin'ny soratra masina io ry havana. Kanefa io fanedrentena toa tsy de sitraky ny olona loatra io, fa indraindray aza moa de mbola efa fanedrentena ny tenenina araka ny fatatsika rehetra la efa mahazatra iny dia mbola tsindrina teny hoe amin'ny fanedrentena lehibe. Fa rehefa fanedrentena de tena fanedrentena araka ilay lazain'ny soratra masina hoe tsy tian'ny olona hojerena akory izy, satria aria am'sokajy tsy azo eritreretina ary. Zany no ankalazaintsika, zany ny mpanjaka ankalazaintsika isaky ny sapandro fia. Afakely anie ny zava-misy mpanjaka tsy manana fa na de ny boriky ny tangenany aza dia ny ramina ary de tsy maintsy averina. Ny vahoaka dia tsy mba nomanina ary tsy mba ilay noentanina hoe zao ny tokony ho fanao, zao ny tokony ho atao etc. Fa dia teo no eo aza vao nanapakaratsaka azo. Ny nanan-damba moa dia namelatra ny lamba ny andehanan'ny boriky izay nitangenan'i Jesosy. Ny tsy nanana lamba ny velarina dia nanapakaratsaka azo teo no eo fa izay no azo atao. Ary zay tokoa ny zava-dehibe, tsy misy zany zavatra tsy hay atao zany, tsy manan-katao zany, tsy manan-katolotra zany rehefa hoe mandray ny tompo ary tena vonina andray ny tompo tokoa, manolo tena tokoa, makatolona ifiantson'Andriamanitra tokoa, de mahita zavatra atao foana. Fa tsy voatery hoe zahay tsy mba manana lamba ho velarina am'izany, fa na de ratsakazo any antsaza de nentina nitsenana ilay Jesosy Kristy tonga tao Jerosalema. Ny tena hoe fanedrentena misoratra masina dia iombonany na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao, fa sady milaza toetra io no milaza fomba entina manatanteraka. Sady milaza toetra io no milaza fomba entina manatanteraka zavatra anankiray na fomba fiasa. Hoy Isaia 45:7 raha niresaka ny amin'ny mpanompon'i Jehovah izy ary voalazany ny mpandinika rehetra eken'izy Jesosy Kristy tenany koa, fa izy ho lazainy io hoe nampahoriana izy nefa nanetry tena ary tsy niloha-bava akory. Tena tahaka ny hoe tena meloka, tena nanaiky faresy ka tsy mba nanda akory na de nampahoriana aza. Fa ny zanak'olona mantso izy Jesosy Kristy ny teneny io, tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Mateo 2:20. Io ny fomba nataterahan'ny asa-pamonjena. Nampandefitra droit mahandriamanitra azy izy, satria na de manam-pitoviana amin'Andriamanitra zao ny Filipianina 2:2, tsy nataony zavatra ny fikirina mafy zany fitoviana amin'Andriamanitra zany. Tsy natao zavatra fikirina mafy zany, fa ny foanany tenany ka natonga azy ho manam-pitoviana amin'ny olombelona izay mila fanavotana ho maha-olombelona azy. Ny fotoanany karemy manontolo ry havana de mampahatsiaro amintsika izany toetra sy fomba ny zanak'Andriamanitra zany, zay manetry tena, mampandefitra, tsy mirehidrehitra, tsy mitabataba akory. Fa ambarany zany fanetreteny zany hoe afaka mitondra ny aretintsika izy, afaka mivesatra ny fahorintsika izy, satria io fomba nataon'io no lalana, io fomba nataon'io no toetra, io fomba nataon'io no antony nahatonga ho nofo azy. Satria ry havana, ny fahatongavana ho nofo dia fomba hita maso azo tsapahitanana mba anatanterahana ny famonjena amin'reto olona mila mahita maso, mila mahatsapa ny tanany reto. Ary zay no mahasarobidy zany fomba n'Andriamanitra zany. Izy no mirotsaka an-tsehatra, izy no manatona, izy no manetry tena. Hoy izy hoe mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Mila mianatra aminy isika fa ity fiainany ty mila olona manana fanetretena,
ny fijoroana ho vavolombelon'ny tompo mila olona manana fanetretena ka fanetretena sady toetra no fanetretena fomba fiasa azo aseho zany ry arana azo aseho zany manao zavatra am'mpanetreteny zany azo aseho ny manao zavatra anankiray fa tsy voatery mitsoka trompetra ianao hoe zaho nahavitan'ry zaho nahavitan'zao za mahay manao an'izao fa tena amin'ny fanetretena ary zay no mahatonga ny mpandinika iteny hoe la valeur se voit la valeur se voit tsy mila tatarainao zany fa ao anatin'izay ataonao a no isehon'ny mahay ianao anao de hoy ny apôstôly paoly hoe mifampitondra zay mavesatra ary ok zany no ahatanterahanareo ny lalànan'i Kristy Galatiana 4:9 zany no mpanjaka ambarany aladiny sapandro firiavanao antsika ahafahantsika mifampitondro zay mavesatra raha tsy mifanitry tenany raha tsy manolo tenange tsy mahavitan'zany ahoana no itondranao zay mahavesatra ny sasany raha tsy manaiky koa ianao ary zay no ataon'ny tompo andriamantsika amitsika izany ny mpanjaka mbarany aladiny sapandro firiavana mpanjaka tena mpanjaka ary izy mihitsy no nilazany tenany hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany efa nomena azy zany fahefana zany kanefa dia tsy zany no entiny namoritra na sanatry ny vava na nafainy olony ratsy akory aza nasehony zany amin'ny mampanjaka azy fa na niaretina azy asitraniny na ny fahafatesana azy resiny ka nampitsangana ny maty izy na niaretina voarokana satria na nasitrana ny marana mpanjaka tena mpanjaka mihoatra no ny tena mpanjaka aza zany ny mpanjaka antsika ry havana mila manana fanetretenysika hanatona azy manahirana ny manantsainany manahirana ny manambolany manahirana ny mitoky amin'ny arenany fotsiny iny sy amin'ny heriny manahirana ny olona mitoky amin'ny voninahiny fotsiny iny zany hoe anatona an' Jesosy Kristy ivavaka am' Jesosy Kristy eo itoetra eo ampotoky ny azy fijaliana hoy ny tonokirantsika tsy mora amin'ny olona zany fa satria zanak'Andriamanitra sika de toy ny mandeha ho azy zany amin'ny mahazanak'Andriamanitra nampianarina antsika hanana fanetretena fa raha am'izao tontolo zao zany de fahadalana sy mampahamenatra zay nefa no mpanjaka ny mpanjaka entiny ampisambatra fiasehoantsika hoe aza matahotra ary aza menatra ny ho vavolombelona zany tompontsika zany fa izany no fahefana ananany ndeha ariavana malala asehontsika indray no mahavavolombelona antsika na de ao anatin'izao tsy hafahana manotra zao tokoa aza na tsy zao mahavoafetra antsika atao trano izao aza dia tsy mba voafetra ny finoana tsy mba voafetra ny fanahy isika rehetra miombona toy ny vava iray saina iray eo anatrehiny zao kulta ataotsika izao fitahin'Andriamanitra ny zao hoe fomba fiasan'Andriamanitra mahagaga ny zao hoe isika any amin'isa tokantrano any ka tsy voasakany ny alavirana sy mitoy zany fa indreatsika menakavy zao afaka mideran'Andriamanitra afaka miara-manome voninahitra an'Andriamanitra afaka miara-miombona nandray afatr'Andriamanitra nde asehontsika ny mahavavolombelona antsika ry havana nde iseho olony fankatoavana nde iseho olona ahay mankatoa ahay mifankatoa ahay mifandamina ahay manaiky fandaminana ahay manaiky ny tontolo fandaminana lazaiko am'zany a tsy hoe any am-piangonana ihany fa eo amin'ny fiainam-pianakaviana ao amin'ny mpiarahamoninao ao aminareo mivady ao ao aminareo menadaisany eo aminareo menakavy kely isany eo mahaiza mifankatoa fa ao am'izay isehon'ny fifankatoavana sy ny fanetretena no isehon'ny voninahitr'Andriamanitra rehefa mifankatoa manko mahay miombona mahay mirahina mahay mifampitondra zay mavesatra ary zay no ankasitrahan'Andriamanitra indrindra fa ao anatin'izay no anehon'ny voninahiny amintsika ry kristianina malala ry mpiray fiangonana malala ndeha isika andeha amin'ny lalana no manin'izao karemy zao ka nisehon'ny mahampanjaka ny mpanjakan'i Jesosy Kristy ao anatin'ny fanolorantena n'olo tena ankatozy elazain'Andriamanitra amintsika rehefa ataony hoe mibeba manatonahy mivava midera de anaiky isika ary efa sainy manatony isika hoe andeha anetritena ka na dia tsy hitany masonao zao aza nitariny mpitandrinao hoe mitsangana andeha iondrika andeha ivavaka de manaraka movany sy ny toy ny manatrika eo anatrehny alitara sy ny polipitra endriky ny fanetretenany izy andry havana malala ary zay no sain'ny tompo iainantsika mianakavy ankehitriny mba hiasany ao amin'ny fiainantsika ao amin'ny tokantrano ankatoavantsika azy io aoko tsarontsika izany fanetretenan'ny Kristy zany fa manatona anao
sy vonina miaraka aminao ao antokantranonao izy miara-miaino takanao zao koa tsy ho sampandrofian'ny osana amin'ny fomba tsy zene ny aladiny sampandrofiantsika fa sampandrofiam-pandiny tena hoe atraiza no fomba hafahako miaina ny fitarihan'i Jesosy Kristy andianako araky ny lalany aza mamela isaraka aminao ry tompo dia ho tsapatsika tokoa ho hitantsika tokoa isan'ny voninahitr'Andriamanitra izany dia ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra amen. andeha iroso amin'ny vavaka fangatahana isika amin'ity anio ity ndeha isika riavana anatonany tompo ka sy amy ankehoanatreny hitondrantsika izay rehetra tsarontsika fa tokony ho angatahana eo anatreny lay tiantsika ivavaka isika rehetra ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino ianao lay Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba ianao lay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompo ianao lay Andriamanitra tia sy mpanavitra anay misaotra anao zahay noho ny amin'ity fotoana ity ahafahanay indray miona eto anatrehanao ary anehoanao ny voninahitrao amin'ny maha-Andriamanitry ny Andriamanitra rehetra anao amin'ny mampanjaka ny mpanjakanao tsy voasaka ny toe-javatra eny na dia tsy afaka miara-mankalaza sy manome voninahitra anao
noho ny mahalady ny sampandrofiany alahady any amin'ny fiangonana zaizay indre ny fitiavanao Andriamanitra afaka miombona fo afaka miombona vavaka eto anatrehanao zahay ko misaotra sy mankasitraka anao ary mangataka aminao mba iasan'ny fanahy masina aminay rehetra zay nandreny teninao aminay rehetra zay nangitahita tokoa ka tsy naharitra ary tsy afaka hitoetra hijanona tsy hanatona anao vavaka aminao mba hanoloranao ny fanahy masina ampitoetra ny teninao ao anatinay ary ahatonga n'izany ho teny mamokatra ho teny mitondra aina ho teny mampisy fanantenana indray fa Andriamanitra miaino vavaka ianao Jesosy Kristy Tompo ilay Andriamanitray mivavaka aminao zahay Tompo ho an'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo zao indrindra amin'ity anio ty zay mientoraka mivavaka sy mangataka ary miankohoka sy mitalao aminao mangataka fanasitranana ho an'ny tany ny firenena ny olona rehetra zay marary mangataka fiarovana ho anareo rehetra zay mitady an'izany indrindra ireo tsarona fa tsy mba manana mpiahy ireo tsarona fa tsy mba manana mpikarakara ireo mitoetra manana rery ireo manjokaiky noho ny taona mahavesatra ka tsisy mpitazana mivavaka ho anareny rehetra reny zahay Jesosy Kristy io jereo amin'indrafonao reny any ahoiny voninahitra ao amin'ny mahatompo be fitiavana anao tokoa ary efa niteny hoe fa izay rehetra manatonahy dia tsy mba ho laviko mihitsy mivavaka aminao ho anareo rehetra manana olana manokana ankoatry ny aretina na ny tsy fahasalamana mitambesatra ao amin'ny fo misaina sy ny eritreritra rehetra vahao izy Tompo sitrano izy Jesosy Tompo ampamirapirato amin'ny tavanao fa na eo azy zao tontolo zao sy ny fahoriana eo aminy ianao kosa no efa niteny hoe tsy misy maharombaka ny eo ampelatanako mivavaka zahay tahio Tompo tahio ny kamboty rehetra zay tsy mba misy mpiahy tahio ny mpitondra tena tahio reo ampahoriana amin'ny tsirariny tahio reo mitondra lasa sy heso samy hafa noho ny fanaovana ny mety na ny fijoroana ao vavolombelona mivavaka aminao Jesosy Kristy Tompo jereo amin'indrafonao ny fiangonana Efjekema manomboka any amin'ny filoha ny Efjekema ny Brao sy ny mpiandraikitra foibe ireo filoha sy Brao ny sampana ary tonista le ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa rehetra ao anatin'ny Efjekema ireo sinodam-paritany 7 sy ireo vondron'olona miara-mivavaka rehetra manerana ny toerana samy hafa jereo manokana ny indrafonao reny Tompo ary ianoy ny vavaka sy ny fitarainana miakatra eo aminao noho izany azavela ho resin'ny aretina azavela ho resin'ny fahavalo-pandringana ny finoana sy ny fijoroana ao vavolombelona fa ataovy tokoa zay ahatsapany ny olonao fa miaino azy ianao miaraka aminy ianao ary miombona fo sy saina aminy ianao izany ny fanariana sy fangatanay ary indrindra fa ity fanompompo vavahana tao an'io ty mba ho toy ny ditikazo manitra fanatitry ny mpisorona eo aminao an'izany ary andraisanay aina sy hery vaovao ndray ampitombo ny fanantenanay ao aminao Jesosy Kristy ilay tompo sy mpanjakanay zay efa nampianatra anay hivavaka hoe rainay eo zay any an-danitra ho amasinina neny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao hatao any eny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra omeo anay anio zay anina sahaza ao anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay eo amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen milohan'ny andraisantsika ny tsodrano dia andeha hiarantsika mideran'Andriamanitra ny hira fa 770 ny andininy voalohany sy ny faharoa 770 andininy voalohany sy faharoa inona reno atakaliko an Jesosy izay mpisoloko aorin'izay dia atolotra ny tsodrano ary ny andininy fahatelo no amaranantsika izao fotoana izao.
tanteraka aminareo aniny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Hita ianao aniny tompo ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao aniny tompo ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao aniny tompo ka hanome ianao ny fiadanany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika rehetra ry havana, na tanteraka soamantsara ity fanampam-pivavahana niaonantsika rehetra tamin'ny ity, ary dia maneho tafahona soamantsara indray amin'ny manaraka. Bonne soirée daholo ary bonne semaine. Amen.